Ny fanamboaran-dalana sy ny fanamboarana toy ny tranopokon'olona sy ny tsena ary ny fanajariana ireo toerana be mpitsidika ao Antsirabe no tena tadidin'ny olona tamin'ireo asa vitan'ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ny fotoana nitondrany ny firenena. Mbola misitraka izany asa izany ihany koa ireo mponina any an-toerana amin'izao fotoana. Tamin'ny andron'ny fitondran'ny président Ravalomanana dia tena tsara be ny tanàna teto amin'ny tanàna Antsirabe. Talohan'ny idirany teto aloha izany dia ny rahantsika ny lalana fa tena potika ny tanàna. Ratsy ny lalana tsy dia nisy fotodrafitrasa fia fa ankehitriny izany no nipetraka teo amin'ny fitondrana izy tamin'ny andron'ny tondrany entre ny 2003 nanomboka 2003 teo izany ka hatramin'ny 2009 niova be ny tanàna. Raha tsy teny fotsiny izao be rahantsika mahity aty tanàna ety amin'ny avenue rehetra aty hatrany amin'ny terme dia tsy azona le mihitsy ty lalana ity fa tena ratsy be dia nataony lara-pamena izany ty lalana rahantsika mahity ity dia ohatr'izay koa izany vao miditra ny tanàna ny vato fotsy iny tsika iny lalana nitarina iny président Ravalomanana koa nanao an'iny lalana iny dia iny amin'ny axe ny atsena kely rehetrarehetra tanàna na tsena kely izy daholo nanao an'ireny tanàna ireny dia efa avy eo iny midina nandranomafana iny rahantsika malala fa mikotana be ny lalana iny ary sady tsara tarehy président Ravalomanana koa tokony nanao ny lalana iny tsy teny koa afa-tsy ny any amin'ny ranovisy iny lalana rehetra midina nandranovisy iny sy atsena kely dia président Ravalomanana ny manodidina ny atsena sabotsy président Ravalomanana daholo nanao azy nefa moa noho ireny toedrara ny rahantsika nahita teto amin'ny firenena ireny dia iny président naongany zareo ireny dia tsy vita hatramin'ny farany le fotodrafitrasa nefa efa nitsangana efa azo hoanina fa tsy vita tanteraka le izy dia nataony mpitondra teo moa izany forcina fotsiny indrindra teo amin'ny tsena nefa tokony ho vita tanteraka le tsena dia io rahantsika mahety io izy amin'izao fotoana izao tsy dia mbola ara-dalàna loatra. Tsy mahagaga araka izany raha maro amin'ireo mponina ao Antsirabe no miandrandra ny fiverenana Andriamatoa Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana. Ny ampahany amin'ireo fotodrafitrasana sy mpanamboarana tamin'ny fotoana nitondran'ny firenena mantsy no efa simba indray amin'izao fotoana ka mila fanarenana indray.